Abatadasy tompoko avy manoloana ny antso izay voarainay mikasika amin'ny fandrian'ny fiarahamonina ny amin'ny hanovanan-drafitra izay teneviny Rassemblement des citoyens responsables na RCR dia mandondombaravara any aminareo tsirairay. Mangataka izahay fotoana amin'ireo mpiasam-panjakana, amin'ireo tafim-bahoaka sy ny tany filaminana, amin'ireo ray aman-dreny, ara-drazana, ray aman-dreny, ara-panahy, ny mpampianatra, ny mpitsabo, ny mpiasa tsy miankina, ny mpandrarà sy ny sokajin'olona rehetra izay tsy ho voatanisa eto, mandondombaravara izahay tompoko mba hanazava aloha inona ny eritreretinay ao anatin'ilay fanovanan-drafitra raha mety amin'ny be sy ny maro. Raha misy tsy fahampiana kosa izany dia misokatra raha teo izahay amin'ny fanatsarana avy any amin'ireo sokajin'olona maro samihafa ny amin'ny tokony hanamboarana izany fanovanan-drafitra izany. Eritreritra ihany anay mba hanovanan-drafitra satria izay no nangalana ny RCR, fa kosa tsy maintsy isika rehetra tsy hakanavaka no afaka mitondra an'izany fanovanan-drafitra izany fa tsy ny RCR irery akory. Ho anareo any Dilambato na ny ampitan-dranomasina dia mangataka ihany koa izahay na influenceur izany na mpiasa tsotra izay rehetra mitady ravinahitra rehetra ny ivelany any azo atao koa ny manazava aminareo izay mba eritreretinay ny amin'izany fanovanan-drafitra izany mangataka tokoa mba hamokafanareo varavarana ho an'ny RCR. Ho atombokay izany aho amin'ireo mpiasam-panjakana ambony ary mikisaka tsikelikely izahay mitety ireo sokajin'asa maro samihafa na hatramin'ny mpandrarà na hatramin'ny mpanakanto inona no mety tombony ho azontsika raha miova tokoa ny rafitra dia maniry izay tompoka ny mba hovainareo varavarana anaovana fisaorana mialoha tompoko lazy tompoko vavy. Salama dole. Androana zany angataka signalement amina page anankiray. Page anankiray zay escroc mpamitak'olona charlatan. Raha mahita anarana anao zany ohatra zao hoe e juridique de tonga de voasidoka ny olona zany to de matololo ny olona hoe olona mpahalalana io olona avocat io na juriste io na tsy hay zany zay fahaizana lalàna fa hoe ohatrany hoe pejy mpanao lalàna nefa io admin io pejy io tsisy lalàna ainy fa de manao petatokona article fotsiny izy fa ny base an'le pejy de tena fanaratsiana olona fankalana mitaka fankalana de fanimbana ny sasany zay le ataon'io. Raha ohatra mangataka signalement pejy anankiray mantsy azy zany na olona anankiray de tsy mandehandeha fotsiny izy fa ome proof nareo amin'ny mba charlatan io amin'ny tsy fahaizany lalàna amin'ny fitenany fahatany ka ny ina moa zany za le victime an'io zany tamin'ny resaka taratasiny laiko tany amin'ny tribunal Vatomanga fa tsy nanao publication zany fa najanoko fa le izy mbola mitohy foana ary ny tena victime anatin'le izy eo de ny RCR. Ny RCR zany zay no ataony isan'andro fanaratsiana ny RCR. Ahoana moa zany fomba anaovako an'izany nefa izy misy 116 followers de ny olona mieritreritra fa hoe mahalalana be, ny olona mieritreritra fa juriste manao pejy fa tena olona charlatan ary olona méchant. Be de be ny commentaire hitako fa be de be fa mba tsapa hoe le admin zany olona mpakahala fotsiny, olona mpanimba olona fotsiny. De ny antony signalement satria za manokana mbola vitavita ho azy zany satria raha ohatra ka za nanaovany diffamation publique resako izy de vao maika mimitatra le resaka fa leo de najanoko tany fotsiny izy fa androany zany no ny préjudice ataony amin'ny vondrona RCR indrindrandrindra zany ny filohanay Lazarus Aferson de tsy afaky janona amizao zany fa tsy maintsy hitady signalement ty pejy ty hoe tokony signaleny io tokony atao zay afatiny pejy io satria pejy mba ina moa zany fankalana fotsiny ataony fa tsy ninina izy tsy ohatrany hoe pédagogisme berateur ohatrany hoe manome torohevitra araka lalàna izy fa profoko aminareo amin'ny zavatra soratany eto tsy mampahay lalàna tsy zavatra fantany mikasika lalàna. Ny olona mpanao lalàna zany tsy manao jugement olona, tsy manaratsy olona, attaque personnelle tsy manao an'izany nefa izy manao attaque personnelle io de raha jerentsika zao ohatra ny atao amin'ny anina ato
ahoana moa zany photo de RCR foana no tena betsaka ato mankomoa ty tsy mety midina io fa maninona io lazaza ferson foana ny cibleny io zany za zany ato ridiculiseny fa tsy hoanino io de io iny cibleny karaha ohatra raha misy olona tokony ciblena ve ao Madagasikara de lazaza ferson ve ny olona manimba firenena sa ny olona tokony hanavitra ny firenena io efa azavaina injato hoe io rafitra Madagasikara rafitra maty io na isy olo injato amberivo ao raha ny mpitony rehetrretra tsy mandeha Madagasikara io fa tsy vatsy fitetaka amin'ny tany io sy zavatra mazava zany ny RCR lazaza ferson de nanao anatin'ny firy taona amin'ny fiainana izy nikatsaka vahaolana hoe ahoana ny fomba anavana le rafitra de ina le rafitra vaovao ina moa zany aroso mitety Madagasikara io rangaha io amin'ny moyen tena hoe dérisoire miezaka manentana ny tanora any ambany vohatra be any mandeha moto anaty fotaka misy mahazo menasy iainany olo io efa avy nigadrandralahy olo io hitanjareo teo amin'ny 13 mai sy tondrazalahy tamin'ny tany satria olona mpitolo io olo io ary olona simple olona manampahaizana de ny olona manampahaizana sady manana vahaolana Madagasikara ndrevy no potehan'le pejy de tena gaga am'le izy fa za mieritreritra hoe le pejy zany tsy haina karamainy mpitolo le pejy na initiative amin'ny personnel hoe tia animba zavatra fotsiny tsy haina initiative amin'ny personnel izy na ny mpitondra manakaraha azy fa tena magaga hoe ny olona manampahaizana tokony hitondra ty firenena ty ny olona manana projet satria hatramizao izaniza mpitondra teo tsisy manana idéologie na ny ray tsisy manana projet na ny ray tsisy manana programme na ny ray ary pire tsisy manana diplôme na ny ray mpitondra hatramizay de fantatra fa tsy androso mihitsy ny firenena anankiray raha da ny mpitondra bado tsy zavatra fantany tsy manana notion économie tsy manana notion droit tsy manana notion géopolitique tsy manana notion ninina mihitsy fa de mitondra fotsiny de ny conséquence io tsika vodiny am'izao tontolo zao io conséquence io de akoatra ny mabado ny mpitondra de ao koa nino moa tsy fananana idéologie eran'izao tontolo zao ny mpitondra rehetrretra de manana idéologie raha ohatra hoarina any amin'ny Amerika any amin'ny isa moa any Amerika de misy ny démocrate sy ny républicain i Trump zao anatin'ny républicain zay ny idéologie matoa anao mitondra firenena de anatina inao zany manana idéologie anao inona idéologie anao ohatra hoe ao France de hitanareo fa izy moa misy ny extrême droite Mélenchon ny extrême gauche Mélenchon ny extrême droite Marine Le Pen na Jordan Bardella ny Macron centre droite ao Bayrou Modem ao l'écologie ao ndraitrrehetra manana idéologie dolodolo ny olona hitondra naiza raha zao tontolo zao io naiza misy ny socialiste misy ny communiste misy ny rehetrrehetra idéologie fa Madagasikara aina tsy manana idéologie de andeo aiza anao inona io fitetaka amin'ny tany io miankoroso fahana io bordel total satria tsisy rafitra le rafitra ampiasaina rafitra maty bordel atao tsy voafehy tsy hitatsony zay atao mpangalajaza atsy ny mpamon'olona atsy ny fisaram-bahoaka atsy ny korontana atsy ny korontana atsy tsisy zavatra mandeha am'lony satria tsisy structure de maninona ity olona mitondra structure sy rafitra vaovao io no simbali le juridique zay zavatra tsy azo tena tsy azo inona le tanjony farakara fitratako anazy de olona psychopathe io na olona frustré amin'ny fiainana de profoka aminareo hoe inona tsy mampahay lalàna azy tsy zavatra fantany zany lalàna zany fa izy makalarana juridique zay koa moa ny fomba ny charlatan mba ahafahany mamitaka olona de mampiasa terme ina moa zany pédant manao pédanterie zany izy manao étalage de connaissance mampiasa zavatra sarotra izy mba eritreretany olona tena mahay tena mianatra izy fa io bady be io
tsy zavatra fantany. De omeko ohatra nareo, za ny publieny da vidareo ngamany za zany teto nanao vidéo hoe misy taratasy anankiray ny ilaiko tany amin'ny tribunalin'ny Vatomandry de tsy azoko le izy. Zay ny vidéoko fa tsisy nandray nareo mahafantatra hoe ina le taratasy nitadiaviko, tsisy nandray satria ina ny antony, satria za tsy niresaka hoe ina le taratasy. Nde viteko mihitsy resaka taratasy ty vie privé le izy, vie privé le izy. De ina zavatra ataon'le juridique milaza fa mahay lalàna. Inona moa le taratasy ilaina inao zany any. De ozy izy hoe nanao mariage taty Madagasikara ikoto, mariage nataon'io dia tsy nataony tamin'ny la mairie fa nataony antsokosoko. Taiza nareo misy juriste, avocat na mpitsara idévoiler vie privén'olona, idévoiler affaire privén'olona en Facebook. Taiza nareo nahitany zany? Le olona raha tsy miteny hoe le olona tompony zany tompon'le affaire tsy miteny, tsy mamoaka amin'ny Facebook hoe zao nge le taratasy fa le olona milaza fa juriste indray no mamoaka an'le lina moa zany le affaire amin'ny anina. Piran'izany tsy marina koa zavatra teneniny, tsy marina fa de eo zany lina moa zany midévoiler ny publication vie privén'olona mikasika mariage zay anaty lalàna zay ho an'le juridique de efa voalala lalàna zany, tena ratsy be fipetraka zany. Fa ny problème moka raha itory zany de compliqué be Madagasikara, indrindra fa raha ohatra ka io juridique io ny mpitondra no manakaraha azy de tsy tafavoaka mihitsy. Fa io diffamation publique io, de dévoiler ny zany ny affaire personnelle de atteinte à la réputation. Satria raha ohatra ka hoe raha ohatra zany zako hoe andehanambady zao na misy zavatra ataoko any de miteny izy hoe nanao mariage tsokosoko koto, de mahona ozy ny olona laiko vady. De za zany tandrena nanao mariage tsokosoko de mitady taratasy any amin'ny tribunaly antsokosoko, manao affaire zany, zay fanalambaraka zay, diffamation zay. De miteny izy hoe amin'ny lalàna nefa de tsy mahay lalàna izy de avy eo avokany am'izay ny ina moa zany ny article isan-karazany. Ikoto tsy manaja ny lalàna, ikoto zao attaque personnelle, accusation. Taiza nareo nahita avocat na mpitsara na juriste iaccuser olona amin'ny public? Efa nahitan'izany ve nareo? Fa tena tsy ao aminy mihitsy ny déontologie raha ohatra ka juriste marina izy tsy ao aminy. Tsy zavatra fantany mihitsy mikasika lalàna. Zavatra ataon'olona voalohany raha ohatra olona avocat de le secret judiciaire, putain de merde, secret aloha. Ny tompony raha tsy mamoaka le hoe inona le taratasy tadiavina. Dio tena manenina raha manaka avocat manena zao za zany tianina. De io zany de mamoaka izy zany mamoaka article. Io foman'olona bado, mamoaka article izy manao copie-collena article izy. De efetin'le mpamaky zany fa hoe mahay lalàna izy. Fa reo copiena fotsiny reo, chat GPT de vita reo, mamoaka article izy manena zao nefa tsy fantany akory hoe inona le zavatra tadiaviko. Mety nantanina ny antso tany izy tany de mety nanome information le olona tany Vatomandry nefa za akory mbola tsy niteny exactement tam'le olona tany Vatomandry natao amin'ny tribunaly hoe inona le taratasy exact. De nahasiosio ndraisaky izy tena ohatrohatran'izao de iny izy tonga de lasa izy manakena, manambagna, manososy. De efa niteneniko ka tato hoe juriste zany lesy ity page ty conseil juridique no asanao tsy miteny na indray mandeha tamin'ny vidéo hoe ino le taratasy nolaiko. Ka io manaprofo fa tsy mpahalalàna io olona io tsy miasa amin'ny lalàna io tsy conseil juridique zany io olona io. Proof zao mivaingana, diffamation ny ataony. En plus ny diffamation attaque personnelle, fanamaninana. En plus n'izany manao calomnie, milaza fa za nanao ino moa zany mariage antsokosoko. Zany calomnie zany, dénigrement zany, préjudiciable zany, azo toriana pénal zany io olona tompon'io page io. Ka noho izany de mangataka zany amitsika rehetraretra zay namako eto amin'ny page isignaleny ty page ty, isignaleny page io
en masse signy aleo en masse hoe escroc io pejy io charlatan olona mpanaratsy olona enina ny travaillen'io sanandro ato amin'ny pejy ato fa tsisy lalàna fantany zany araky lazavaiko teo tsy mahalalany io ka mangataka zany signaleo ty pejy juridique ty ry zareo signaleo fa tena manimba olona mandratra olona manarabaraka olona manimba projet ny FCR izay projet anatin'ny firy taona niasa tamin'io iandriamato Lazaza Ferson président anay anatin'ny firy taona de lery midétruire fotsiny inona ny intérêt midétruire ny Lazaza Ferson inona